faly miaraba tompoko vavy sy tompoko lapa anaraka ny solanga eto amin'ny vaovao 24/7 araka ny efa nambara tamintsika ombenimbeny dia isaina no vahintsika miaraba ny saina miaraba ny matojoary miaraba ny mpijerany koa ya saina maninona ny hoe saina ny anarana tegna anarana dia B Jean Prosper nom de scène shine sun shining amin'ny teny anglisy masoandro miposaka zany hoe nisafidina io nom d'artiste satria zay mo za originaire Tamatavy zany hoe ny Madagasikara mifaritra Tsinanana ny fipoiran'ny masoandro dia zay no safidina azy hitondra ny fahazavana sy ny hafana agnatin'ny mozika sy ny kanto tena lalina ihany zany lalina ihany zany fomba hitondranao ny efatry hatramin'ny voalohany misy vao nanomboka nanao kanto ianao dia efa zay ny safidinao sa taty aoriana prosaina ny tamin'ny voalohany zany hoe ny agnarako tegna agnarako dia miampy an'izay saina fa ny saina zany mipetraka fogna satria amina zava-dehibe ny fahazavana ono saina rehefa alohan'ny tena iresantsika amin'ny artiste anao sy ny mampanakanto mpihira anao rehefa mamaky ny publication anao dia ilako tsiny ny fiteneniko be fananarana be fanindrena tena fananina ve sa tena toetranao mihitsy ny le hoe mba anara-dalàna anaraka maizy azy ny olona za tsy mpanara-dalàna tsy modely fa matsapa tegna managna didy satria nagnome fotoana ny ny mpankafy napitrany antagnatin'ny fony tagnatin'ny tokantragnony dia adidiny akoa ny manao ny ristourne angamo zany manao ny tamberina hoanazy satria raha ohatra koa vokisako zavatra mety masikisisy marepiky foana ny olona dia za ihany niverenana izy aveo mananjanaka mananataranaka matsapa tegna managna didy hoan'ny Madagasikara tsy lapan'ny tsagno jery tsy lapan'ny fagnahy zay ozy ny teniny agny zay fa za taizana antitra angamba ny raha voalaza satria regny radio Madagasikara sy ny karazany regny no nitaizanay ny artiste zokony nanaina tahaka dia ohatran'izay daholo nisy fotoatiny noentina zay an-tamin'ny fiarahamonina fa tsy hoe juste tahaka hitangon'ny volany olona fotsiny dia samy miala aveo fa tsisy toiny zay no fototra ijoroko ya mahagaga nefany Tomasina ao tapin-tanàna ianao me mitotongana ihany ny fiainan'ny olona indrindra ara-panahy be tsy fandrimpalemana loatra Tomasiny karakaraky ny taizany sainany olona hoendry sy tsara fanahy no mampirongatra zavatra fahafo Tomasiny io moa zany ny sondre losa tsy alan'izay mamarary tsy hoe nataoko le mity zay dingana zay dia anova nrehetrarehetra raha nitanjona dia zay le izy fa tsy anjara koa nefa manova ny olona ny anjara koa dia miconscientiser ny olona fotsiny hoe eto mety limite fa tsy anana contrôle zany ny limiten'ny olona satria io arakaraky ny toejava-mitranga amin'ny fiainana ny mahatonga hoe inona ny antony mahatonga an'le olona misafidy an'le lalana anankiray safidiny dia anjarany fa ny anjara zany miaccompagner fotsiny hoe raha ohatra ka azo raisina raha azo enona le teny sy le afatra ampitanay dia mety afety zavatra tsara ihany ary zay natonga zany hoe tsy vao maîtriser ny saina zany ny olona dia natonga le tamin'ny festival makoa iny le nisy problème ny alanao tsy ny lalina tamin'ny olona mihitsy le inona moa le problème ohatran'le nisan'le resaka le hoe miteniteny foana sa tsy tamin'ny festival iny moa sa fanindry tamin'iny le resaka tsy tamin'ny festival ka festival nizora tsara ny zavadrehetra ny incident tao angambany resaka défaut technique tamina zavatra tsy tamin'ny écran tamina mpanakanto anankiray fa nankoatran'izay ny lamina tsara daholo fa ianao le tenan'le hoe ny artiste amin'izao fotoana le somary niteniteny foana ny artiste samy manana ny fototra ijoroana za zany tsy mananjo andeha pointer du doigt ny artiste namagna hoe miteniteny foana na hoe manao akoa satria inspiration samy manana ny anazy dia samy manana ny thématique hovoiziny ho an'ny mpankafy anazy fa raha ny faniriko zany dia mba samy hitondra anjara briky ho an'ny firenena ho an'ny taranaka satria betsaka ny olona mpagnaraka anay ny olona mpagnaraka anay raha ohatra ka hoe samy mandray anjara tsikelikely mitondra fahazavana dia mety anova zavatra ihany zay mitanjona zany raha amina manokana dia ianao ny safidy an'le hoe inona ny safidy ny saina i saina ve ny ao amponao ny ao anatinao no mitondranao hoentinao mipijery sa inona ny fanorin'ny mpijery dia zay no avoakanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia ny ao anatiko no ambarako
misy koa nefany a ny feedback ny fahitako ny fiarahamonina hoentiko averina satria misy feo maro isan-karazany nitaraigna na miteny na miresaka fotsiny tsisy mpieno dia zahay no manana n'le arme hitondrasana anazy agnelezana anazy dia zay no resiko sasany fa tsisy rehetra fa zay azoko resina zany. Dia nisafidy ningadona RNB ianao nanina ny RNB fa tsy basesa? Tsotra be satria tagnatin'ny époque-ny RNB zahay no nanomboka nivoningadina niditra agnatin'ny tontolon'ny mozika zany zay no ny bercer nay tany fahazazana koa regny Boyz II Men ry Stevie Wonder sy ny karazany regny nisy ihany ny hoe nisy ny fantatra nisy ny gadona hoe ny neti-paharazana fa ny indro kely zay tsy voateza tagnatin'le izy zany hoe tsy nivolavolaigna tagnatin'izay. Misy fotoana zay hoe manontany olon-dehibe le zoko sasany regny mba aizarao documentation nytony zavatra tony mba ianaragna dia ohatrany tsy dia tegna mahazo valiny mafapo tsy hoe zay tsy tian'le izy fa ny fomba fampitana azy zany misy indro kely indraindray tsy mety tsy ho tsinon'olo fa tokony ho jerena mihitsy satria alohany hoe anomezana tsina le jeune génération zany hoe tsy mivohy ny gadina malagasy misy marina ve ny fampitana n'le gadina malagasy le kolotsaina malagasy am'le tanora vao misandra satria ny avy any ivelany moa zany efa hita ny propagande be fogna chaque fois misy ny média radio ny télé sy ny karazany donc zay no hoen'ny tanora isanandro vaky fa kosany fasin'izay zany tokony misy fa zavatra raisiny mba ahafahan'le olona mahafantatra hoe atony tongotra na atony tongotra dia afangaroana le izy. Raha ohatra mantsy saina dinihana zao ny amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara nareo ny atsinanana zao nanana ny naizy azy tany aloha tany nigadina ny kayamba zany dia zara fa misy sisa ankehitriny ny avy amin'iny faritra atsinanana iny ny artiste manao azy tsy tahaka ny any andrefana ohatra ny baoejy sy nina ny tanora amin'izao fotoana tena mivoy an'ireny ary mandeha be nareo any atsinanana tena ohatra ny very mihitsy zany ry Jean Freddy ry Dédé ry Zézé Manory sy ny sisa misy any eo misy any tanora mbola mivoy an'io gadina io fa zany hoe araka le valazay ny zavadrehetra miainga avy amin'ny communication média mitondra le feony zareo zany a tsy ampy dia ny ohatran'izao zany le balance satria ny culture avy any ivelany matanjaka be mbola verika any hoe misy ny média télé ny Facebook sy ny karazany zay fogna hita isan'andro atao ankiliny ato le vakodrazana sy ny fototra mamalagasy le tena voizina zany tsy dia ampy firy ny fanomezan-danja anazy ho hitany maso satria raha ohatra hoe misy programme manokana tegna hoe mety atokana ho an'izay dia sûrement tsy maintsy maro any satria inge fototra raha zay manokana za zao manana hira basesa misy hira basesa agnatin'ny projet ko avy eo ho an'ny misy eran'ny faritra mihitsy misy nangalako karazana gadina tsy kelikely satria anjara koa zany mitondra hoe mampafantatra hoe zay nge tsy hoe magnadimy tsy magnadimy ny malagasy fa agnatin'ny tady volanay le asa mampanakanto misy koa le hoe ty zany a natao an'le mpankafia dia magnaraka moramora am'izay zany le mety hoe ambany am'izay mety ho fagnasarana ny manaraka fa ny tanjoko zany aloha dia ny ibalansegnan'izy roa reo zany hoe tsy very ny atya tsy very satria zay no afahagna mandroso raha ohatra ka andeha hijoro anao babakoty be fotsiny amina karazana gadiny olo hafa dia tsy hanana fierté zany satria ny tanjonga zany nenay hoe andeha lavitra miala ny Madagasikara nefa raha ohatra ka hiala lavitra Madagasikara tsy andeha ko fotsiny hoe ivony gadina ho an'ny firenena hafa fa ampidirana tsikelikely ny olona tsy miteny gasy dia tsy maintsy jevona zany zay fomba hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiditra nyty ny atsika ty nefany tsy miala lavitra koa amin'le olona hafa zany misy hybridation zany mampidina anatin'ny zavatra eo mba ahafahantsika mitondra n'le raha zay mba hampifalifaliana kely ny jerentsika saina nanaitra le hoe ivoaka atoato ny rakikira album manao dia hoe basesa no voizina be ao anatiny io tsy hoe basesa fotsiny fa misy ny tegna fototry ny thème agnatiny io ao dia mikasika resaka motivation ho an'ny olona miakabe ny zay satria sarotra ny fiainana efa betsaka loatra ny olana sy ny karazany donc za koa tsy andeha nampitrotraka hoe mbola dia hira malahelo be ampitomany be ny olona eo fa ampitraka ny olo vao maraina ampitsikitsika ampifalifaly anazy zay no
mesatinany kely fa inona ny lohateniny anankiray mazava mba miratra anao mba ho tojony mazava itsika aminao ny masoandro isanandro zay le sainy zay yes zay le sainy zay misy resaky saina teo ianao misehatra raisam-pirenena manana amin'ny maizy azy fa za manokana aloha ialako tsiny tsy naharaka an'le hoe ahoana ny fomba namakinao ny frontiera avy eto Madagasikara namakinao saina international io moa zany ny tombony anagnana amin'izao fotoagna zao dia ny resaka internet zany hoe ny fanatontoloana mekely zany ny tontolo satria misy ny Facebook, misy ny YouTube, misy ny Instagram, misy karazana plateforme maro zany afahana fanerasera dia nisy ny ino moa zany appel ho an'ny mpanakanto eran'ny Afrika zany nataon'ny Afrima dia nanao an'izay inscription zay koa zany tegna tamin'ny fotoagna tamin'ny 2017 dia voaray moa zany izy tao agnatin'ny valorivo artiste teo zany no nandray anjara tao dia anisany anisany voaray tao zany dia nandeha tagny moa zany zahay malgré ny fahasarotana satria ny fahasarotana araka lesahana hoe vitsy ny olona manoagna anao Madagasikara resahagna eto fa tsy za manokana irepresenté firenena zany fa nandondomba ravaran'ny toerana maro zay fa zany hity fogna mivaravarana tsy atao maki fa raha mahafantatra zay ny presque hoe zavatra iainana zany tsy zay reny miainamiainana zany fa ny olo maro agnatin'ny sport sy ny karazany regny dia nahazo ny révélation du continent africain zay tamin'izay fotoagna zay anisan'ny hoe fierté satria maro dia maro ny mpanakanto ary manany mahaizana azy magneran'ny Afrika sy ny manera zao tontolo zao zany nandray anjara dia anisan'ny hoe namprere hoe mba hen'ny olona ihany ke zany le izy tonga amin'ny olona ihany le izy fa ny zavatra tsy ampy kely le valo ny zavatra tsapatra zany tsy ampy raha ohatra ka misy olon-dehibe mahita n'ity émission ty zany hoe ny any amin'ny culture sy ny karazany mba anampy anay hitondra ny vokatra hoeny amin'ireny plateforme lehibe satria io zany ohatry ny vokatra eny amin'ny supermarché fogna raha miainga avy any ambanivohitra le vokatra tsisy lalana ivoahany sy hoe olona hitondra anazy eny amin'ny étalage eny dia tsisy ahita mihitsy dia ohatry ny tsika tsy tian'olona le zavatra ataotsika na ny gadina tegna fara malagasy indrindra za tian'olona fogna zany fa rehefa tsy hitan'io le izy dia tsy afaka manjifa anazy izy zay fotsiny angamba zany fahatako anazy fa efa isoranao zany nisan'ireny plateforme inty fa tsy misy producteur moa zany nareo hoe avy any ivelany manampy any saina am'le izy zay zany indépendant tamin'ny voalohany nisy tsy za moa zany fa i madamo Denise nisy fiaraha-miasa tamin'ny Universal dia io moa zany mbola nisy tsy fetezany tamin'le fiaraha-miasa zay dia somary nijanona izy fa zay zao zany indépendant fa nazana zany zay tsy kivy satria mahita ny efficacité ny réseau zany hoe ny réseau zany ny anisan'ny zavatra afaka magnampy ny artiste amin'izao fotoagna zao dia miezaka fogna zany zay hoe mitondra marobe misy zao agny Hawaï tsy napozinay mihitsy hoe mihiranay tegna hoe malaza be agny Hawaï agny manao TikTok loha dia alefa an'zareo aty aminay aty le zany misy agny amina 10 000 vidéo mahery angamba ohatran'izany ny any dia rehefa misy zany le plateforme mitondra le vokatra dia hitan'io dia le izy nirange tsy mila langage be ohatrany ahoana hoe tsy maintsy miteny anglisy tsy maintsy miteny français zay mafona manko hatramin'izay nina hoe tsy maintsy miteny anglisy français ilaigna le izy fa muzika koa nefany tsisy teny fa vibration io universel io dia zay no mbola tsy mahakivanay hoe mandroso fogna zany fa za manokana kosa aloha saina mila aiko ihany ny tononkira fa tsy voatery raha ohatra ka hoe tondra tantara dia tsy maintsy hoe mifototra agnatina écriture tegna hoe conforme be fa raha ohatra ka hitondra rythme fotsiny gadona fotsiny noetiko tsy voatery satria misy namana zao agny ivelany agny avy eto Madagasikara eto manao festival mivoeny gadona fusion malagasy sy ny vahiny izy tsy hain'le olona mihitsy le teny fa io stade anankiray mandihy daholo mihetsika daholo tegna hoe mandray an'le mozika tsara mihitsy mandivy ny olona rehefa mihirana ivelany any nareo zany tegna mandihy ny olona zany nisy fotoana zay tao amin'ny festival za francophonie tao La Réunion zany hoe olona teo amin'ny 30 000 personnes tengamba izay tsy malagasy fa olona vahiny
ny invité-ny Orelsan moa zany tamin'izay fotoana zay zany fa mipetraka tsara fogna zany zany hoe manana place manana anjara antsika malagasy agny ivelany tegna manana anjara fa iriko tonga amin'ny tsirairay zany zay amin'ny hoe misehatra isan-karazany misy eto Madagasikara tsy amiresaka ny hoe kanto arakira fogna fa amin'ny hoe fihozana kanto satria ny réussitetsika tsirairay a dia mifameno amin'ny fahazavan'ny Madagasikara mba ho hita amin'ny zavatra tsara antsika fa tsy amin'ny hoe pays le plus pauvre du monde fogna. Dia reny mantsy ny hiranareo sy ny ohatrany antson'ny vazaha hoe hors de musique dia efa ny vazaha zany ny fotsoditra ny tiako tenenina dia olona efa makafy an'le hors de musique no mamonjy fa raha hoe ohatra ny reggae zao ohatra ny reggae zao tsy hors de musique antsony fa efa tena mondialement reconnu zany dia mety voafetra amin'le hors de musique fotsiny nareo ny za manokana aloha tsy miklasy tegnako anatin'ny hors de musique satria zay manao musique commerciale zany hoe mijery ny marché tegna hoe mifototra amina toerana anankiray fa tsy mijanona amin'izay an'izay dia io zany le iverena kely le hoe le gadina vahiny efa manana toerany dia indramina zany le gadina vahiny afangaro am'le ny antegna mba ahafahantegna manana fototra satria raha neny vahiny fotsiny mipetraka amin'ny fanontaniana avy zany fiaviany ity dia tsy voavaly fa le fototra antegna zany fangarona amin'ny olona ny vahiny io mba azo tegna hoe ty avy ary mifaritra atsimo ohatran'izao fanaovana azy ohatran'izao daholo ny zavatra misy ao zay zany no tanjoko aloha zay ny faniriko zany hoe iroso agnatin'ny ipetraka tanteraka agnatin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izay hoe mahagazy nefa ny rythme actuel zany tsy azo adignany koa iresaka ny tononkirany saina ny andro tokony iram-pitiavana zay non ny iram-pitiavana amin'ny maha hoe langage universel azy dia natao ho an'ny rehetra fa misy raha olona tegna mpanaraka ny saina mahafantatra fa misy hira manana votoatiny hafa be dia be ao hoe araka le resantsika teo hoe misy feo avy agnatin'ny fiarahamonina hoentina averina ho tonga any amin'le sofina tokony eno anazy zay tsy takatry le vahoaka madinika hoe enono dia zahay zany no mitondra azy misy thème marobe fa tsy fitiavana foana ona saina enao sady mpandrarà inona ny velomanao mozika sa ny asa fandraranao sa miaraka satria ny mozika ny base à partir ny mozika zany no mivelatra amin'ireo asa rehetra ataoko manodidina reo le izy mahenika ny Madagasikara ve ny asa fandraranao sa mijanonao Tomasina fotsiny mahenika ny Madagasikara ohatra zao regny misy tournée ataonay zay no miorganiser azy dia misy ny Makoatory moa zany zao agnisan'ny hoe organisation anay ny événement igny mandeha rany faritra izy igny fa ny Makoa festival zany no mijanona Tamatavy aloha atreto fa mety mbola hoentina hijery toerana hafa ihany koa fa eo aloha zany ny deuxième édition zany zay zao dia mbola ao zany no etretina anaovana azy voalavaka tsara ve le Makoatory any amin'ny faritra samihafa sotro zany le izy voalavaka ravaka fa io moa zany moyen daholo ny zavadrehetra moyen satria mitandronay koa zany agnatin'ny tontolon'ny événementiel dia mba hitondra zavatra miavaka da nefa hoe rehefa miresaka zavatra miavaka tsy maintsy moyen koa no mametraka ny zavatra zay io dia miroso kelikely vao mianatra vao mianatra mandady mametraka ny zavatra tsara ho an'ny mpankafy le Makoatory mantsy le makoa mihitsy zany le fotokevitra mitondranao azy dia samy manana miazy daholo ny faritra rehetrarehetra ihany koa ny any avaratra ny any andrefana ny any atsimo sy ny sisa inona le spécificité any Makoa ny Tamatavy manokana zany ny hoe nanaovany azy Tamatavy dia satria efa taona maro be Tamatavy tsy nanana festival lehibe nisy any tao nisy ny Tanambemidôla ny Avledsi sy ny karazany maro misy zany hatramin'izao misy festival maro fa ny anay zany hoe zay koa zany mba afaka mitondra zavatra ho an'ny tanàgna ampandrosoana ny tanàgna satria tegna tanjony io dia ho fampandrosoana ny tanàgna zany efa misy infrastructure maromaro zany dia accompagnena anazy io mba hitarika ny olo
andeha hitsidika ny tamatavy dia valiko le fanontaniana hoe inona ny mampiavaka anazy dia miezaka zahay magnome lanja ny taloha ny olona rehetra zany hoe tsy nigadina actuel foagna zany fa raha ohatra ka naharaka ny édition voalohany ny olona dia nahita fa nisy fandraisana anjaran'ny mpanakanto lehibe joky taloha maro ary nisy koa ny fagnomezam-boninahitra andreo efa lasa zany hoe ny mpanakanto efa tsy ohatry zany a nefa nitondra fahazavagna ho an'ny tanàna tagnatin'ny culture dia namena voninahitra daholo regny olo regny nisy ny fagnomezana maro voninahitra sy ny karazany ny tiako atonavana mantsy a rovina ny makoa no hitovylenta za tsy mitony ambany fa hitovylenta amin'ny donia ohatra any Nosy be sa tsy référence ny donia za zany tsy manao référence na amina festival nizy naniza fa ny ataoko no ataoko hipetraka tsara dia zay ny mahafinaritra zay ny mahafaly anazy zany rehefa ohatra ka hoe tonga amin'le mpankafy sy ny olo rehetra tonga hoe le etaetako dia zay ny tegna hoe fahombiazana amiko fa tsy mangala tahaka kely hoe ohatr' zao fandeha tsisy tsisy fangalana tahaka hoe ry na ery satria anao moa zany omeko voninahitra daholo zareo rehetra omem-boninahitra zareo fa za koa nefa nagnatin'ny tontolo manana ny tiako voizina manana ny tiako hoentina dia zay no ezahako hoe satria ny olona manko manana tendance mampitovy hoe tsy ohatriny zao nisy zay débat be zay misy tagnatin'ny Facebook sao après n'igny Mako festival igny hoe nenianina lavitra be n'izay miezaka mametraka zavatra tsara satria miendrika an'izay tsara zay koa ny vahoaka malagasy zay faly rehefa matanteraka an'le inty le etaeta sy mitondra le zavatra mba ho fanomezana avy aty aminay zany sady tady volanay koa le izy zay ny tegna zava-dehibe aminay Isaina sy Denise ve tena samy manana ny filinany sa tena tsy maintsy miaraka foana samy manana ny filinany zay dia mifanorohevitra oui misy foana mifanorohevitra misy ny hoe izy amin'ny côté-ny manao ny création sy ny processus rehetrarehetra amin'ny artiste anazy tsy m'interféreako raha ohatra izy ka hoe mila nako agnatin'le izy dia mampivady anay sy mapanakanto fomenanay moa zany dia fameno io zahay mahatonga manontany an'izay saina matetika mihitsy nareo roa no miaraka mampiara-peo io zany création izy reny varie be des fois zay miaraka manoratra des fois ohatra mety zany na base dia mameno izy fa ny antony mahitananay matetika antsehatra zany miaraka dia safidin'ny mpanany ny client safidin'ny client zany hoe mba tiana nareo roa no anafanan'le événement anay na ohatran'izany fa afaka mandeha tsirairay samy amin'ny toerana hafa samy hafa mihitsy matetika moa Denise mandeha mitokana ndraindray anao mandeha mitokana fa misy fotoana koa miaraka foana nareo isa mibetsaka mitovy nisy fotoana fotsiny teo hoe madame mbola nitaiza hoe mbola kely nyzaza dia za no tegna miasa fa zao zany efa lehibebe ny zaza dia efa samy miasa zahay hoe samy manao ny tournée izy amin'ny malaza kokoa nareo roa indreo tsy fantako anjaran'ny publika no ametraka an'ilay zavatra zay fa tsy mialona ve saina roatra ka Denise ny lasa kokoa na mialona Denise roatra tsy lasa saina je trouve que la question il est un peu déplacée satria zay amin'ny mampivady anay dia efa mitambatra ray ny zavatra rehetra donc ny réussite zay zany équipe izahay tanjona anankiray no erosoanay tafitany anankiray dia faliny anankiray satria raha ohatra ka hoe misy anankiray aminay mety hoe latsaka na ohatran'izany dia malahelo nyray zay ohatran'izay no izy esprit d'équipe no tondrasana azy fampakatra moral loa nareo roa oui satria mbola lavitra ny dingana andanany oui lavitra ny dingana ho aizy nareo ho any ivelany hoe raha zao tontolo zao mitondra ny mozika mitondra ny kanto mitondra Madagasikara misy hira amin'ny teny vahiny ve moa zany tena atao sa tsy misy zany hoe misy fangarongarona zany raiky rehefa laha zay hoe na dia malagasy le tegna Madagasikara no teny gasy dia zany ihany koa asiana teny vahiny mba ahafahana mifameno communiquer tsara amin'le olo clientèle mety ho ciblena zany manontany farany saina aveo manao politika tsy manao politika satria antony manambatra fa tsy mampisaraka ka mampisaraka amin'ny politika saina mazava ho azy satria misy ny safidy tsy mitovy za momba ny gauche za momba ny droite donc matetika tsy mifagnaraka reo zavatra anankiroa reo
la jusqu'à côté eo ampovoany io zahay mampitondra ny feo ny tontolo anay dia mampifandray ny olona rehetra tsy miditra agnaty politika mihitsy tsy miditra fa mikarama rehefa mahatsony mponao politika vola dia mitady vola ia vola nitadiavana raha hoe zay no resahana fa tsy midika hoe manohana an'le firenkevitra politika an'le olo zahay fa zay mitady vola dia zay ny asanay zay ny amelomana vady aman-janaka dia alaina ny vola misaotra ny sainy misaotra betsaka to tapitra ny fotoana antsika mametraka ny mandram-piona tomboky vavy sy tomboky lahy